Sotranao ao Andriamanitro, raha mbola afaka hiantso ny anaranao amin'izao ora sy fotoana izao, ary mbola afaka koa hizara ny amin'ny nofy izay nasehonao tamiko amin'ny vahoakanao. Mangahataka aminao aho Jesosy, tafio ny herin'ny fanahy masonao, ampitako ny afatra izay tianao ampitana amin'ny vahoakanao tsiraray avy, satria ianao Jesosy no mibaiko ahy izara amin'ny olona tsiraray avy izay hiaino izao video izao, satria ianao efa niteny fa tsy Andriamanitry ny akaiky ihany ianao fa Andriamanitry ny alavitra koa, ary efa niteny tamiko ianao Jesosy fa maro ny olona ho kasianao, ka izany no naniranao ahy izara izao fijoroana Vavolombelona izao amin'ny anaranao irery ihany Jesosy Kristy Tompo no anaovako izany asa izany. Dera ho anao, aja ho anao Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen. Ry havana, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Hitantara aminao ny nofy izay nasehoan'ny Tompo tamiko aho, izany hoe nofy anankiroa zany no hoentiko hozaraina aminao anio, satria teo aloha aho tsy mbola nizara mihitsy ny amin'ny nofy. Efa taona maromaro zay no ampanofisan'i Jesosy ahy zavatra maro be. Fa amin'izao zany dia nahazo baiko tamin'i Jesosy fa mila aho mizara ny nofy na fahitana izay atorony ahy. Izany hoe tsy izy rehetra zany izay asehoan'ny Tompo ahy dia afaka ho zaraiko aminareo daholo, fa misy nofy misy fahitana rehefa miteny amiko Jesosy hoe ity zarainao ty satria hikasika olona aho ao anatin'izany hiverena ny ondroko aty amiko dia mizara zany. Anio zany ry havana dia hitantara aminao ny amin'ny nofy izay nasehoan'ny Tompo tamiko roa taona lasa zay andro alarobia izy io tamin'ny 20 volana Marsa 2019. Izany hoe talohan'izay aloha zany zavatra miseho dia izao. Izaho zany tena anisan'ny vehivavy tia mikarakara volo. Izany hoe atao zao karazana produit rehetra zao dia atao zany lisage, tapahana ny volo indraindray avela lava le volo, dia izay foana zany hitanao raha mahita ianao firy ny olona manao an'izany. Zavatra niseho zany tamin'io taona io efa henoko ny Tompo miteny amiko hoe tokony tsy hiay ny amin'ny volonao tsony ianao, tokony tsy mandoko volo tsony ianao, tokony tsy manisy produit isan-karazany amin'ny volonao tsony ianao satria manimba amin'ny volonao tsy mety zany. Dia izaho zany mbola tsy neno ihany, fa mbola teny dia atao daholo izao karazana produit izao, na ny fikarakarana koa zany dia teny ihany, vola ohatrinona ny laniko lazaiko anao tsara ny amin'ny karazana produit vidiana zany na shampoing na ninina dia miovaova foana, dia tsy nanaiky tsony mihitsy zany Jesosy. Dia na ny fandokoana volo zany lafo ny produit vidiana, lafo ny produit ana fandokoana volo, dia tamin'ny izay fotoana izay dia nividy ary hatramina produit hoe bio, dia hitanareo zany le hoe tena le hoe tsisy amoniaka na ohatr'izany, fa tena le hoe ina moa ty le tena le tsotra tanteraka ireny zany le bio reny zany dia nataoko reny zany fa isaky ny iray volana angambany dia efa manomboka mahafody zany ny volo. Dia indray andro zany satria satsina tsy mihaino an'i Jesosy nefa miantso azy vavakamo manompo azy tena hoe amin'ny fahamasinana, dia tamin'io andro io zany io andro anankiray niteneniko taminao io alarobia 20 mars 2019 raha natory ny alina dia nanofy ahako. Ny nofy zany nasehoan'ny Tompo anahy, hitako zany ny eo amin'ny tapon-dohako eo, nefa antsika
na mijery fitaratra ary tsy ahita mihitsy ny amin'ny erina iny ny ao anatiny zany ny anatin'le volo zany de naseho an'ny tompo an'azany tamin'ny nofy hoe jerevo izy zay mihitsy ny tenenin'ny tompo zany anatin'ny nofy izy tena miteny mihitsy ny tompo anatin'ny nofy hoe jereo izy ny ao anatin'ny volonao de tena hoe ny sokafan'i Jesosy mihitsy zany tena hoe hitanao zany hoe tena hoe hitako daholo zany ny amin'ny rasinina ny voloko iny rehetra iny anatin'iny efa fotsy tanteraka de naseho an'ny tompo zany hoe jereo enao mandoko ety aloha ety ambony lokonao fa jerevo ny ao anatin'ny io volo lokonao io fa jerevo ny rasinina efa fotsy avokoa nananatra zany Jesosy ny teny tamiko de noho ny avy eo zany ny tenin'Andriamanitra nananarany tompo any amin'izany de nameny ihany tao amin'ny ISAIA 2:7 ovakiko aminaran'i Jesosy tompo manao hoe na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova ao ary mandra-pahafotsy volonareo de izao ihany no isahirana mitondra anareo izao no nanao ka izao ihany no hitrotro eny izao ihany no hitondra sy hanafaka amen. Jesosy zany tena nananatra mihitsy hoe tokony tsy handoko volo zany itsony isika vehivavy rehetra na iza fa manaika izay nanaovan'Andriamanitra antsika rehefa tonga ny fotoana me fotsiny volo de avela ho fotsy koa ny volo satria ny tenin'Andriamanitra ny tenenin'ny tompo de manambara mihitsy hoe na dia mandra-pahantitrareo aza de tsy miova ao ary mandra-pahafotsy volonareo zany hoe tsika zany tokony anaiky hoe fotsy ny volontsika fa tsy holokona mainty rehefa melehibe ny taona satria tsy fantatra intsony hoe firy taona isika firy taona ianao ary zavatra mampagaga ary ampitsahivy fanamasana eto misy mihitsy ara lehilahy mandoko volo koa na pastera io na ray aman-dreny mpiangonana io de mbola misy foana mandoko volo na ray aman-dreny mpiangonana io na vehivavy na lehilahy de tena miteny amintsika zany ny tompo an'io fa tsy akasitrahan'i Jesosy zany ny hanovantsika izay nataon'Andriamanitra momba antsika olombelona fa tokony tsika zany anaiky ny am'izay nataon'Andriamanitra antsika satria io no marika ny taonantsika ary tena marina izany satria raha hoe mijoro eo akaikin'ny zanakanao ianao na izaho ohatra mijoro eo akaikin'ny zanako de nefa ny mandoko volo de tsy mety satria ny antony ny ankizy tanora manana lokona volo mainty fa ny lehibe kosa de tokony manaja ny tenany tsiraray avy amin'ny lokom-bolo izay nameny Jesosy azy satria efa izay no nanaovan'Andriamanitra antsika ary tena militsika mitandrina satria rehefa mandoko volo isika olon-dehibe de ohatrany hoe tsy te ho antitra fa ohatrany hoe te hitovy amin'ny tanora oka itsika tompoko hiala amin'izany hikasikanao an'i Jesosy tompo zay zany tompoko ny amin'ny nofy voalohany hiditra amin'ny nofy faharoa isika alohan'ny hitantarako anao ny nofy faharoa de za zany tamin'ny faraparan'ny taona lasa tany hoany de nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy inona ny menaka tokony ataoko amin'ny voloko mety ho gaga ianao hoe maninona koa io mpanompon'Andriamanitra io no manontany an Jesosy zay menaka atao amin'ny volo afaka mividy ange amin'ny magasin na ohatr'izany tsy atompoko zany hoe Jesosy rehefa tena mpanompontsika de tena miresaka aminy mihitsy ary izany no mandidy ny fiainantsika rehetra ary ny hahasoa antsika de nangataka tamin'ny tompo zany hoe Jesosy inona no menaka tokony ataoko amin'ny voloko de niteny zany tompo tamiko hoe huile d'olive de
fa mila zany roana devoly aloha le huile d'olive dia amasinina rehefa avy eo tena hoe mangataka amin'ny fanahy masina mihitsy zany ametraka ny afo ny fanahy masina anatin'ny huile d'olive. De no tanterahako zany zay. De no avy eo nefa nandeha ny andro nandeha ny volana de ohatrany hoe mahatsapa hoe maina le voloko satria fa zatra nanao an'le produit be de be reny araka le niteneniko anao teo aloha. De no avy eo mangataka hoe Jesosy tsy ampiamiko le huile d'olive fa tokony asiana menaka hafa sotr'izao. De ny zavatra niseho zany tamin'ity volana ity nisy fotoana nivavaka de niteny hoe Jesosy inona ny tokony ho menaka ataoko amin'ny voloko anampiko an'le huile d'olive fa ampafantaro Jesosy fa tsy fantatro fa zay teneninao ihany foana ho Jesosy no tanterahiko. De no avy eo zany tsy tadidiko tsony hoe nangataka an'izay tamin'ny fanahy masina. De ny asabotsy maraina mbola matory asabotsy 24 avril 2021 zany hoe vao tamin'ny herinandro lasa teo mbola matory no tonga nampanofy ahy Jesosy. Namaly lay vavaka nangatahako tamikay andro vitsivitsy teo aloha na herinandro ray teo aloha zany de nahoana moa Jesosy ny tonga namangy satria ny zoma alinao de nanomboka ny fifadikanina. Indraindray Jesosy mamangy rehefa tena ao anatin'ny fifadikanina ianao. Indraindray koa izy mamangy na de tsy anatin'ny fifadikanina ary na mampiseho fahitana. De ny sabotsy zany 24 ny maraina mbola natory ahako de nanofy ahako. Ny nofy zany hitako de izao. Nahita ahako vehivavy anankiray izay tanatin'ny nofy de io vehivavy io zany hitanao manao an'le volo sinion reny zany io ramatoa io. De izy zany mitsangana eo anatrehan'ny fitsarana Andriamanitra. Zany hoe tena naseho an Jesosy ay mihitsy anatin'ny nofy hoe io mihitsy zany ny fitsaran'Andriamanitra any An-Danitra tena malalaka be feno fahazavana de misy seza fiandrianana zany teo de mipetraka eo Andriamanitra fa tsy hita ny endriny fa fahazavana zany no hita. Fahazavana be zany no hita. Ny tarehany tsy hita mihitsy fa ny akanjo le lava zany hita. Le tanany le mipetraka amin'ilay sisiny ohatr'izao amin'ilay seza zany hita. Fa ny endra zany tena hoe fahazavana tsy hita mihitsy zany. Na teo raha hoe hita zany ny akanjo le lava be fotsy mangatsakatsaka na le hoe tanana formana tanana mipetraka fotsy mangatsakatsaka fa tsy tena hoe naseho an'Andriamanitra zany le izy hoe hita hoe io. De le madama io zany hitako mitsangana eo anatrehan'le fitsaran'Andriamanitra fa izy zany alavitra tena hoe ery ambony be ery zany Andriamanitra zany mipetraka eo amin'ny fitsarany de le madama zany ety ambany ety tena ambany tena hoe kely zany le madama natrehan'le fahalebezan'Andriamanitra amin'ny seza fiandrianana de malalaka be zany ny ao amin'ny havia sy havanana Andriamanitra zany tsy takory zany hoe tsy zavatra afaka hoe ho hitanao mihitsy zany hoe ohatrany ahoana moa ny havia sy havana fa fahazavana be zany hita zany. De io madama io zany zako zany avao ariana le madama mijery azy. Naseho an-tompo zany netony tompo zany hoe jerevo io ramatoa io. De ny lamosin'le ramatoa zany no hitako hatreo amin'ny tapany eo zany zany hoe aseho an-tompo anatin'ny nofy. Eo amin'ny tapany hatreo amin'ny kibole ramatoa miakatra eo zany no hita zany fa ery le fiandrian'Andriamanitra zany ery le fahazavana be zany hita tanteraka zany le izy. De malalaka be zany le toerana. De le madama zany izy irery zany eo de ny volo zany ataony sinion avao ariana de izy zany mitsangana eo anatrehan'ny seza fiandrian'Andriamanitra ho tsarain'Andriamanitra. De ny avy eo zany tapaka le nofy. No tapaka le nofy de fantatra fa anatina nofy zany hoe miteny amiko zany tompo. Fantako zany fa tena hoe nofy natoriny de ny zavatra niseho naveriny Jesosy zany le nofy ampalalany fa taony tompo amiko mihitsy zay rehefa mampanofy ahy izy.
averiny indroa le nofy matetika zany de naverina zany le nofy naverina ohatran'le teo aloha ny teneniko anao iny de noho ny aveo za mijeren'le nofy de miteny am'izay zany fanahy masin'Andriamanitra ato anatiko. Miteny zany izy hoe jerevo io vehivavy io. De ny afatra zany nomeny Tompo ho antsika tsirairay avy vehivavy tsirairay avy tsy ankanavaka. Hoy zany teny Tompo hoe jerevo io vehivavy io. Ianareo vehivavy mihay loatra ny amin'ny volo. Ny volo nomeko ho fisaronana. Aoka izay. Sarona fotsiny io toy ny tenanareo, toy ny tenantsika zany, vatantsika zany, enveloppe. Fa ny ao anatiny zany no isika. Zany hoe le fanahy iny zany no an'Andriamanitra, fa ny volontsika zany sy ny vatantsika de sarona fotsiny zany namen'Andriamanitra antsika. De tokony tsy hiay momba ny amin'ny volo zany tsika na ny amin'ny vatantsika, fa tokony tena hoe hifantoka amin'Andriamanitra irery ihany. Tokony hoe hifantoka ny amin'ny fanahy, ny amin'ny any An-Danitra zany tadiavin'i Jesosy amintsika. De ny teny namen'ny Tompony maraina KORINTIANA voalohany 1:15-10. Hoy izy miantso vakinao iny teny iny. De hoy ny teny Tompo hoe vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaronana. De hoy ny Tompo miantso avereny hoe nomena azy, nomena. Zany hoe nomeny Jesosy antsika hony zany ny volo nomena. Zany hoe tsy azontsika ovaovana am'izay tiavantsika azy, satria raha itsika no manao zay tiantsika tao am'le volo nomen'Andriamanitra antsika, dia tsy tahaka le namen'Andriamanitra antsika intsony. Fa hoe tsy tiako zany ty raha izany fa ovaiko am'izay tiavako azy. Zay zany fananaran'ny Tompo hoe tokony itsika tsy hiasa aloha, tsy hanaonao foana intsony ny amin'ny volontsika, lokoana zany na asiana zao produit rehetra animba ny fahasalamantsika zao, satria araka le teneniko teo hoe ny vatantsika de enveloppe fotsiny. Ny volontsika koa de sarona hoy Jesosy. Sarona zany hoe io zany no ohatrana saron-doha, ary voalaza anaty Baiboly mihitsy zany. Ny vehivavy fohy volo de tokony manalava volo, satria io sarona io zany tenen'ny Tompo mihitsy izy eto anaty Baiboly hoe fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany. Ny vehivavy fohy volo zany de afa-boninahitra. Mila zany ianao na iza manalava volo raha afaka manalava volo ianao satria misy ohatra hoe ny olona manana volo matevina. De izay no mahatonga le hoe mila manao saron-doha. Mila manao saron-doha raha ohatra ianao manatrika an'Andriamanitra, satria ny volo io zany no sarona voninahitra ho antsika. Fa raha ny vehivavy zany bory volo de afa-boninahitra ao anatrehan'Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Ka izay zany ry havana no afatra namen'i Jesosy antsika vehivavy tsirairay avy. Ho an'ny lehilahy ny mandoko volo. De hoy ny Tompo miantso hiverina tam'le nofy ahako. Ao anatin'ny nofy zany ozy Jesosy miantso jerevo izy io ramatoa io, eo anatrehan'Andriamanitra, tsaraina noho ny amin'ny volo. Ny volontsika zany Tompoko. Raha ohatra ka manaonao foana isika, io koa mety hanarentsika any amin'ny elo. Manarentsika any amin'ny elo koa zany io raha tena mihay loatra isika momba ny amin'ny tenantsika fa tsy mankatoa an'Andriamanitra. Zay hoy izy Jesosy no ampisehoako anao ity nofy ity,
nataoko mihitsy ozy izy hoe tsy nataoko hoe gasy na hoe karazan'olo hafa fa sinozy izy am'izay ahafantaranareo fa ny vehivavy rehetra eran-tany ary matoa le raha matoa teo anaty fiandrianan'Andriamanitra ho tsaraina de tsy neken'Andriamanitra zany nataon'le raha matoa fa ny volo izy Jesosy no atoroko anao natonga azy ao anaty fitsarana satria zay natonga le hoe tapany ambony iny naseho an-tompo dia ny volony avy ato aoriana no hita manatrika ny fiandrianan'Andriamanitra. De hoy ny tompo tamiko, jerevo tsisy nizaniza afaka anampy azy, tsisy. Rehefa ao anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra tsy afaka mitondra na iza mihitsy ianareo. Ry havana, tiantsika Jesosy, anjaranao na andray na tsy andray anao tompoko. Fa nasain'i Jesosy izara de nizaraiko taminao. De hoy Jesosy miantso ahy noho avy eo tamin'ny fangatahako zany satria araka ny teneniko hoe nangataka ny amenaka volo. Zay zany natonga azy no nampanofy ahy. Ozy miantso ahy. Le huile d'olive iny afaka ampiarahanao amin'ny huile coco. Hatramin'ny fahazazanao ianao, hoy tompo miantso ahy, dia huile coco natao tamin'ny volonao tany Madagasikara. Ka napety anao foana izany. Reo roa reo ihany no menaka azonao atambatra ampiasaina de mety aminao, hoy Jesosy. Hitanao zany fitiavan'Andriamanitra antsika tsiraray avy, miteny amintsika izy tompoko. Ary ny fanavotana, ny fanahantsika mba tsy ho lasany amin'ny elo no mahatonga an' Jesosy mbola manafatra antsika tsiraray avy. Aza manamafy ny fonao tompoko, fefa kaiky Jesosy. Mitadiava azy de ahita azy koa ianao. Fa tiantsika tsiraray avy Jesosy ary tsika tsiraray avy no nanolorany ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Amen.